Eo anatrehan'ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny fitsarana manokana makasika ny fividianana ny CES dia manana ny fijeriny andriamatoa Emile Ratefinanahary ity parlementaire teo aloha ity moa dia nanambara fa tokony hanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena ireto mpikambana vaovao ireto. Mitaky ary maniry ny tokony ampiarana ary anajany fitsarana manokana amsana fividianana ny lalàna ny parlementaire CST teo aloha andriamatoa Emile Ratefinanahary. Araka ny nambarany dia fanapa-kevitra politika fa tsy araka ny lalàna ny raisin'ny CES ny telo Mey lasa teo ary heveriny tsy mpanao politika ity fa tsy tokony heverina intsony izany. Zavatra takiana ary irina hiatra eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny fanajana ny lalàna. Fanajana ny lalàna ny firenena. Iarahantsika mahalala. Eo manko no adinoina ary no dinatsita dia hoe inona moa ny fototra izao blocage processus électoral izao dia ny fanapahan-kevitra ny tranga tamin'ny datiny fahatelo ny volana Mey lasa teo. Ajevo antsika tsara fa amin'ny 10 atoandro ny CES no mamoaka ny lisitry ny kandida rehetra izay miarana hita rehefa avy eo fa tsy nampiatra ny lalàna izy, lalàna velona ny code électoral sy ny loi organique fa décision politique ozy izy satria rehefa nanazava ry zareo dia hoe fanapahan-kevitra politika ny natao fa tsy mampiarana lalàna tsy anjarany nefa. Io le 3 io koa dia mivarotra samy maraina dia mato andrindrina rajoelona no mametraka ny candidaturany izay le raha malala fa ny lahady fahavalo-roapolo ny volana velona talohany io no iafarany izany fametrahana candidature izay. Noho izany izay fototry ny olana izay zany no aoka aloha iangatsika. Eo ahy zany dia milaza amintsika fa aza vadika hoe ny communauté internationale no tsy mila ny candidature ny anina na ianina na ianina ny lalàna velona izay vidinay tao amin'ny parlement no critère ahafahany mametraka ny hoe iza ny candidat sy tsy candidat. Heverin'andriamatoa Emile Ratefinanahary fa tokony anitsy ny diso izay nataon'ny CES teo aloha ny CES vaovao izay vao avy nanao fianianana ny alatsinainy lasa teo. Ary ho azy dia mivokatry ny asan'ny CES no hitsarana azy na tena miasa manaraka ny lalàna na tsy mitsara vaovao izay mandrafitra amin'ny fitsarana amin'ny sanany fifidianana.